Rehefa miresaka fifidianana izay isika dia singa iray ahafahana mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ny karapanondrom-pirenena. Ny avy eo anivon'ny ministeran'ny an-tany dia miezaka manatsara ny fiarovana izay karapanondrom-pirenena izay mba tsy isian'ny osika tonga ny fifidianana ho lavorary. Tsy novaina akory ny karapanondro fa nisy ny singa iray izay napetraka ao anatin'ity karapanondro ity ahafahana miaro izany bebe kokoa. Fisoroana izay mety ho osika ataon'ny sasany amin'ireny karapanondrom-pirenena ireny. Noho izay zany dia afaliana ho an'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny mampiseho antsika an'io izany fanamafisana ny fisoroana izay mety osika amin'ny karapanondrom-pirenena izany. Marihana voalohany indrindra aloha, izy ity dia tsy karapanondrom-pirenena vaovao velively, fa le karapanondrom-pirenena teo ihany. Tsy misy fiovana na kely ara ny soratra rehetra ao anatin'izany. Tsy misy mihitsy na iray ara. Ny zavatra efa fahitantsika rehetra hatramin'izay ao anatin'ny karapanondrom-pirenena malagasy ihany ny ao anatin'izy ity, ny pitsopitsony rehetra. Fa fanatsarana hoe fanamafisana fisoroana izay mety osoka. Rehefa nataony izany rehetra natao izay rehetra mety hisoroana izay zany dia izao avy no hita ao anatiny izay fanavaozana mba hisoroana izany zavatra izany. Voalohany indrindra zany dia misy ilay kisary anaty na atao hoe filigrane ao anatiny ao zany losange. Hitanareo angamba mazava tsara momban'izy io dia teo aloha moa zany dia sarina valia kely izay ny tao, fa ankehitriny misy an'iny losange be lehibe iny kisary anaty en filigrane ao anatiny. Faharoa manaraka izay dia misy ilay mialatsiny amin'ny teny frantsay ilay izy fibre miloko rehefa tarafina amin'ny ultraviolet izy zany. Hitantsika ao anatin'ity azo tarafina amin'izay na le lampe ultraviolet kely ireny afa dia efa mahita an'izay fibre miloko izay. Ny ankoatr'izay moa ireo sécurisation rehetrarehetra izay efa teo aloha, raha tsy hiteny afa-tsy ny ohatra hoe fitombokasian'ny République-an'ny Madagasikara zany izay ao anatiny, hitantsika eo izay rehefa tarafina koa izy io zany dia lasa mangirana, fluorescence izy ny teny frantsay. Toy izany ihany koa ny sary famantarana ny imprimerie nationale izay tsy hitantsika maso amin'izao fotsiny, fa rehefa tarafina amina ultraviolet dia hita mazava tsara. Ankoatr'izay ihany koa dia ilay timbre roanjato ariary dia hitantsika ihany koa izy io mbola ao ihany koa izay misy le sécurisation ny ivelany iny koa rehefa tarafina dia hita mazava tsara. Ny ankoatr'izay moa ireo sécurisation rehetrarehetra izay efa teo aloha izay tsy ambaratelo ihany dia ao anatiny. Marihana verina ihany fa tsy karapanondrom-pirenena vaovao velively izy io fa fanamafisana ihany izay fisoroana izay. Manarak'izay dia efa misy amin'izao fotoana izao, tsy misy olana intsony zany fa efa misy manana nomen'ny imprimerie nationale amin'izao misy 10 hetsy eto an-tanana ny karapanondrom-pirenena izay aparitaka manomboka an'io manerana ny nosy.